Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko, mbola misaotra an'Andriamanitra hatrany hatrany isika fa noho ny alehiben'ny fahasoavany dia nomeny atsika ny tombonandro havelomana sy ainana aretsena toy zao. Ary mbola nitaominy ihany koa isika mba hanaraka ny fandarana zay karakarain'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Misaotra an'Andriamanitra ny am'zany rehetrarehetra zany sika tompoko. Iroso hitondra ny tenin'Andriamanitra ho anareo indray aho am'ty andro anio ity. Zay inoko ary tena inoko fa hitondra fanafahana lehibe ho anareo tokoa le izy. Amin'ny alala zao afatra entiko zao dia anafaka ny fanahinao ny tompo, amonjy ny fanahinao izy, anasitrana anao zay marary ny tompo ary ama ny olana misy eo aminao ihany koa izy. Tantarako aminao tokoa ho ataon'Andriamanitra tokoa zany zavatra zany raha lina ny andre ny tenin'Andriamanitra ianao, ary indrindraindrindra raha mino anao ka mandray an'lay teny. Ny afatra entiko anareo androany dia afatra miavaka kely, tsy mitovy ny hatram'izay. Koa raha misy baiboly ny aminao dia sokafy ao amin'ny bokin'ny Jona 3 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10 no ovakitsika. Toy zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamy Jiosy. Izy nakao am' Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe: Raby ô, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Andininy 7, Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina de marina tokoa, raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'ny olona hoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra any akibon'ny ray va izy ka ateraka? Andininy 5, Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina de marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay teraky nofo de nofo, ary zay ateraky fanahy dia fanahy. Azakaka noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo. Ny rivotra mitsoka am'izay ty, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao zay iaviny na zay aleny de takizany zay ateraky ny fanahy. Andininy 7, Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe: atao ahoana no ahatonga zany zavatra zany? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: ianao va no mpampianatry ny Israely ka tsy malala zany zavatra zany? Lazaiko amina marina de marina tokoa, zay fantatray no lazainay ary zay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Avy amin'ny alalan'izay teny zay zany no iainky isika aka fampianarana zay inoko fa tena soa anao raha ohatra ka inonao sy raisinao tokoa. Araka zay voalazay tompoko, de nisy lehilahy iray atao hoe Nikodemosy. Ny toerana nisy azy tam'zany de mpanapaka tamy Jiosy izy, mpampianatry ny Israely ihany koa, ary mpitarika fivavahana, fariseo. Anisan'ireo olona tena resy lahatra izy, ary babo mihitsy ny fony fa avy amin'Andriamanitra Jesosy, ary iraka avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho famonjena an'ity zao tontolo zao ity Jesosy. Hoy izy tam'zany raha niona tamy Jesosy eo amin'ny andininy 2: Raby ô, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra no momba azy. De toy zao no navaliny Jesosy azy: zava-dehibe ny toerana misy anao toy zany ry Nikodemosy ô,
zava-dehibe hoe mpampianatry ny mpanapaka ny jiosy ianao, mpampianatry ny israely ianao, mpitarika fivavahany ianao, zava-dehibe ny hoe fariseo ianao, ary mbola zava-dehibe ihany ko hoe resy lahatra ianao ary babo fonao fa avy amin'Andriamanitra ao. Zava-dehibe zany hoy Jesosy. Fa izao tsy mahazo mahita fanjakan'Andriamanitra zany ianao. Zay ny teny nataony Jesosy taminy. Taitra be mihitsy izy tam'izany. Ahoana tsy mahazo miditra ao an-danitra ihany ko ianao, ary tsy mahazo ny fiainana mandrakizay. Tsy mahazo an'izany rehetrarehetra zany ianao Nikodemosy raha tsy ateraka indray na hoe ateraka fanindroany. Ry mpiany malalo, zany ny teny nataony Jesosy tamin'ny Nikodemosy zany no teny lazainy aminao androany. Hoy tombo Jesosy aminao, aminareo zay mahita sy mandray ahy amin'ny tiandran'io ity. Hoy izy, aza mamita tena ianao, aza manaiky fitany eritreritra ao ihany koa ianao, satria ny filazanao ny mombanao toy ny hoe efa kristianinao, efa mpivavaka be atsy seroa ao, efa mpandray fanasany tompo mihitsy ao, na hoe efa lo olona sy efa diakonao. De hoy aho hoe tsy ratsy akory zany fa saingy tsy lalana ahafahanao mahita ny fanjakan'Andriamanitra, na hoe lalana ahafahanao miditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra, na hoe lalana ahafahanao mahazo an'ilay fiainana mandrakizay lay nambaran'Andriamanitra fa omeny ho an'izay tonga ao am' Jesosy. Mazava ny teny nataony Jesosy tamin'ny Nikodemosy, ary teny ataony aminao androany. Hoy Jesosy, tsy maintsy ateraky indray ianao, tsy maintsy ateraka fandrony ianao. Gaga be mihitsy hoy aho Nikodemosy tam'izany teny nataony Jesosy zany, ary verevitra tanteraka. Gaga sy verevitra izy satria nampahafantariny Jesosy azy fa tsy misy dikany amin'Andriamanitra ny mampanapaka azy na ny mampampianatry ny Israely azy. Ary ny tena nagaga sy naverevitra ny Nikodemosy de ny nandrenesana fa tsy maintsy ateraky indray izy, tsy maintsy ateraka fanondrony izy, tsy maintsy miroso am'izany izy vo mahazo mahita sy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havano, marina be mihitsy ny fanambarana nataony Jesosy fa tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ny olona, tsy mahazo miditra ao an-danitra ny olona, ary tsy mahazo ny fiainana mandrakizay zany ny olona raha ohatra ka tsy mbola nateraka indray, na ihany ke hoe tsy mbola nateraka fanondrony. Tsy ratsy ny toerana misy anao ankehitriny toy ny hoe efa kristianina, efa mpivavaka be tseroa, efa mpandray ny fanasan'ny tompo, efa lo olona na hoe efa diakona. Tsy ratsy akory zany, fa izao tsy maintsy ateraky indray aloha ianao, na hoe ateraka fandrony mihitsy aloha ianao. Tsy mikoty amin'Andriamanitra mihitsy tompoko ny toerana misy anao. Tsy efa heninao ve le teny nataony Jesosy indray mandeha ao amin'iny matodika fito ao, 2:20 ka hatramin'ny 3:30. Ahoana ho Jesosy 2:20? Tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra fanjakany lanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra. Mazava be mihitsy zay teny nataony Jesosy zay. Tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra fanjakany lanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra ho Jesosy. Tsy zay rehetra manao ny tenany hoe kristianina, mpivavaka be etseroa, na mpandray fanasan'ny tompo, na hoe diakona, na hoe loolona no hiditra fanjakany lanitra, fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ray ihany. Jesosy no teny an'izany. Hoy ihany koa izy, maro amin'ny olona nojoro vavolombelon'andro hitantarany momba azy, hitantarany asa zay efa nataony ho ahy tety ambony tany. Maro nojoro vavolombelona. Ahoana ho Jesosy amin'ny 20:20? Maro no anao amiko am'izany andro zany hoe efa naminany tamin'ny anaranao zahay, efa namoaka demonia tamin'ny anaranao zahay, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay.
ijolo vavolombelona zany le olona hitantara hoe tsy tataky zany ny santonany zavatra resany ambarany am' jesosy fa zao no avaliko azy o jesosy eo amin'ny ady fatelam-boroapolo miala amiko anareo mpanameloko fa tsy fantatro akory anareo nafitaiza nafitaiza ry mpiany malalo rehefa nandinika amy baiboly ao de maro amin'ny olona no ody izy fanantenana ratry zay de izy fanantenana izy satria manao ny tenany ho kristianina manao ny tenany ho mpivavaka be kanefa tsy ekena ny ahitana ny hiditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra akory tsy ekena ny azo ny fiaina mandrak'izay ihany ko izy tsaroky ihany ko lay teny nataony jesosy ao amin'ny matitoko faharomboroapolo ao andimy fa efatra ambe folo matetika teny ambarako am-piangonana izy ity zao ny teny jesosy maro no antsony fa vitsy no vidiny ianareo zay mahita sy mandre am'izao fotao zao nge de anisan'ny olona natson'andriamanitra e fa raha ny teny jesosy no jerena dia vitsy aminareo no hovidina io mo anjaran'andriamanitra manapa-kevitra hoe iza no hovidina iza no tsy vidina ry havana ny sitrapon'andriamanitra ho anao de lay sitrapon'andriamanitra mampiditra anao any an-danitra sy ny mampiditra anao ho any am'lay fiaina mandrak'izay ka ny lalana hitondranao am'zany de anao tsy maintsy ateraka indray na ianao tsy maintsy ateraka fanondrony zay ihany teo alohan'ireo teny nataony jesosy ireo azy dia voatery nametraka fantanina mihitsy nikodemosy tsy maintsy nametraka fantanina izy satria tsy azo ny mihitsy nitiany jesosy ambara am'le hoe tsy maintsy ateraka indray ianao tsy maintsy ateraka fandrony ianao ho izy tam'zany zao ny teny nikodemosy tam'zany mpampianatra ao tia hitany fanjakan'andriamanitra ao te hiditra ao an-danitra ihany ko ao mpampianatra ao tia anana ny fiainana mandrak'izay ao fa ona no atao satria efa lehibe ao efa lehilahy lehibe ao ahoana no atao mo ve tsy maintsy miverina miditra ao akibon'ny reniko indray ve ao de ateraka fandrony ahoana no ataony am'zany satria nylaza anao fa tsy maintsy ateraka indray tsy maintsy ateraka fandrony ny olona vo mahazo miditra fanjakan'andriamanitra tena tsy azo mihitsy le izy jesosy moa zao miteny jesosy taminy ianao ve ny mpampianatry ny israely de tsy mahalala ny zanjavatra zany fa tena tsy fatany tena tsy azo mihitsy lay tiany jesosy ambara de zao ny teny nataony jesosy taminy eno tsara nke hoy izy o amin'ny andininy fadimy sy fahenina lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izy zay teraky ny nofo dia nofo ary zay teraka fanahy dia fanahy raha zavaina de zao natao hoe ateraky ny rano de tsy hoe batisany rano akory ohatr'izay mantsy no andraisan'ny olona maro azy fa ateraky ny tenin'andriamanitra natao hoe ateraky ny rano mira ateraky ny tenin'andriamanitra rano no ilazana ny tenin'andriamanitra zany hoe raha mino ny tenin'andriamanitra amin'ny fony manontolo le olona ka mandray an'izany teny zany ary indrindraindrindra manaiky hotarian'izany teny zany de miasa eo am'le olona ny rano de lay tenin'andriamanitra sy ny herina ka mitondra fanovana ary mitondra fanavozana ary zany teny zany no manamboatra an'le olona ho ateraka indray ho ateraka fandrony ary ny zavatra tsapan'le olona rehefa nateraky indray izy de ny fiainana vaovao ary ny fiainana tsy manota intsony tsy hoe miezaka ny toetra ho vaovao mandrakariva na hoe miezaka ny tsy anota fa tena arabaky teny lasa manina fiainana vaovao izy satria efa nateraka indray efa nateraka fandrony efa nateraka andriamanitra lasa manina fiainana tsy manota arabaky teny mihitsy izy
ahoana baiboly any amin'ny Korintiana faharotoko fadimy andy fafito amby folo zay teny tena marina be mihitsy zao voasoratra koa raha misy olona ao amin'iny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra teo aloha indreo efa tonga vaovao ireo rehefa tonga am' Jesosy any le olona marimarina kokoa rehefa nateraka indray rehefa nateraka fandrony rehefa nateraka Andriamanitra de le fiainany fahiny fony izy mbola nateraka voalohany ihany lasa daholo zany rehetrarehetra zany lasa daholo zany tantara zany fa ho am' Jesosy izy a de lasa manana fiainana vaovao any am' Jaona voalohany ihany moa toko fahatelo andiny fasivy dia zao mihitsy ny voasoratra ataoka vakitsika voalazy Jaona voalohany toko fahatelo de ny andiny fasivy zao voasoratra zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny vony mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra azo lazaina ihany koa hoe zay rehetra nateraka indray zay rehetra nateraka fandrony zay rehetra nateraka Andriamanitra mitovy daholo mantsy ny dikany zany rehetra zany no tsy manota satria ny vony mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria nateraka indray na hoe nateraka fandrony na ihany koa hoe nateraka Andriamanitra amafisiko zany a fa ny tenin'Andriamanitra zay no ny olona sy raisin'ny olona ary eken'ny olona ny fitarihany no miasa mahatonga an'le olona ateraka indray na hoe ateraka fandrony na ihany koa hoe ateraka Andriamanitra antoka vakitsika am' baiboly entina manamarina fa ny rano lay natonga Jesosy ny teny hoe raha tsy ateraky ny rano sy fanahy ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra de ho azavako aminareo zany a araky ty andiny tsotra masiny ty natao hoe rano egale tenin'Andriamanitra Petera voalohany toko voalohany no vakitsika ny andiny fahatelo amby roapolo Petera voalohany toko voalohany ka ny andininy fahatelo amby roapolo zao ny voasoratra fa efa teraky ny ray ianareo tsy tamin'ny vo mety ho lo fa tamin'ny tsy mety ho lo de ny tenin'Andriamanitra zay velona sady maharitra averiko vakina le teny fa efa teraky indray ianareo tsy tamin'ny vo mety ho lo fa tamin'ny tsy mety ho lo de ny tenin'Andriamanitra zay velona sady maharitra vakitsika ndray ny voalaza Jaona toko voalohany andininy faharoa amby folo sy fahatelo amby folo zao ny voasoratra fa zay rehetra nandray azy nandray an'ilay teny de nomeny hery ho toka sanak'Andriamanitra de zay mino ny anarana de reo zay tsy nateraky ny raha na sitrapony nofo na sitrapony olona fa nateraka Andriamanitra zay rehetra nandray ny teny nandray ny tenin'Andriamanitra nandray an' Jesosy satria Jesosy no tenin'Andriamanitra toka nofo Jesosy no rano atsona hoe tenin'Andriamanitra atsona hoe tenin'Andriamanitra toka nofo de zay rehetra nandray azy omby baiboly de nomena hery ho toka zanak'Andriamanitra zany hoe lasa nateraka fanondrony lasa nateraka Andriamanitra mba hatongavany ho zanak'Andriamanitra de le voalaza hoe de reo zay tsy nateraky ny raha tsy nateraky ny sitrapony tsy nateraky ny nofo na sitrapony olona fa nateraky Andriamanitra ry havana zay le atao hoe ateraky ny rano de zao ihany koa tsy hoe ateraky ny rano fotsiny fa ateraky ny rano sy ny fanahy ho Jesosy zay le andininy fadimy averiko vakiny fa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy raha zavana ihany koa de zao tsy miasa herery ny rano na ny tenin'Andriamanitra fa miara-miasa amin'ny fanan'Andriamanitra izy koa amin'ny fotoana zay inon'ny olona sy aneken'ny olona ny tenin'Andriamanitra de tonga eo ihany koa ny fanan'Andriamanitra mba hiasa hitondra fanovana sy fanavozana an'le olona zay le hoe ateraky ny fanahy ka tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy zany ny olona vao mahazo mahita na vao mahazo
miditra fanjakan'andriamanitra zany hoe ny tenin'andriamanitra sy mifanahy masina no miara-miasa mitondra fanovana mitondra fanavozana mba tonga an'le olona ateraka indray na hoe ateraka fandrony na ihany ko hoe ateraka andriamanitra. Ahoana ho Paoly any amy Titosy any toko fahatelo andiny faefatra sy fadimy Titosy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy to zao mivolaza zao toko faefatra andininy toko fahatelo zafady andininy faefatra sy fadimy fa rehefa niseho ny famoram-panan'andriamanitra mpahamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona de tsy avy tamin'ny asa amin'ny famarinana zay nataontsika fa araka famindra-po kosa no namonjena atsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavozan'ny fanahy masina. Eo zany de voalaza hoe ny fanan'andriamanitra de mamonjy ary manasa amin'ny alala fiterahana indray sy ny fanavozan'ny fanahy masina. Ry mpiany malalo, tsy maintsy ateraka indray ianao, tsy maintsy ateraka fandrony ianao, tsy maintsy ateraka ny rano sy mifanahy ianao, tsy maintsy ateraka andriamanitra ianao, fa raha tsy zany de ho tavela eo ianao, tsy ahita ary tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra zany mihitsy ianao, tsy azo ny fiaina mandrak'izay ihany ko ianao. Averiko indray la efa nambarako tery aloha, tsy mikoto tompoko ny titra sy ny filazanao mombanao hoe efa kristianinao, efa mpivavaka be ao, efa mpandray ny fanasan'ny tompo ao, efa diakonao, efa loolonao, tsy misy maharatsy an'izany fa tsy mikoto zany eo anatrehan'andriamanitra fa ianao nateraka indray, nateraka fandrony, nateraka andriamanitra, zay ny lehibe indrindra amin'andriamanitra ka mahatonga an'andriamanitra manome alalana anao ny hiditra ao amin'ny fiainana mandrak'izay. Nikodemosy ndraika mpanapaka teo amin'ny Jiosy mpampianatry ny Israely mpitarika fivavahany fariseo fa tsy maintsy nambaran'i Jesosy taminy nikasy any amin'ny fahaterana indray, ny fahaterana fandrony, ny fahateran'andriamanitra mba hahafahan'i Jesosy mamonjy ny fanahin'io lehilahy io, mba hahafahan'i Jesosy mampiomana an'io lehilahy io ny hiditra any an-danitra. Zao mantsy nateraka ny nofo avokoa ny olombelona rehetra vao tonga teto ambony tany, nateraka tamin'ny alalan'ny sitrapon'ny olona, nateraka tamin'ny alalan'ny fiarahan'ny lahy sy ny vavy. Zay lay fahaterana voalohany, samy nandalo an'izany avokoa sika zanak'olombelona rehetra. De ho Jesosy zay avy amin'ny nofo andiny fahenina, zay eteriko nofo dia nofo. Ary zao ndray no teny natao Paoly any Korintiana voalohany toko andiny fadimapolo andoka vatsika zay teny zay Korintiana voalohany toko fadimambefolo de ny andiny fadimapolo ry ralahy ny nofa mandra tsy mahazo mandova fanjakan'andriamanitra ary ny fahalivana tsy mandova ny tsy fahalivana. Zany hoe raha nateraka voalohany fotsiny ianao de mitoetra eo ninona titra entinao etikety entinao sy ny filazanao mombanao amy resaka fivavahana dia zao voasoratra tsy mahazo mandova fanjakan'andriamanitra zany. Any amy Romana toko fahavalo andiny fahavalo zao moa dia zao voasoratra hoe fahenareo tsy asafady Romana toko fahavalo andiny fahavalo ary zay eo amin'ny nofo de tsy mahay manao sitrapon'andriamanitra. Zany hoe raha ohatra ka mijanona ho nateraka ny ray sy ny reninao fotsiny ianao, nateraka tamin'ny alalan'ny nofo, tamin'ny alalan'ny sitrapon'ny olombelona, ninona ataonao de tsy mahay manao sitrapon'andriamanitra zany mihitsy anao, tsy mahay manao sitrapon'andriamanitra. Zay no antony tonga Jesosy niteny tamin'ny Nikodemosy ary miteny amintsika rehetra androany hoe tsy maintsy ateraka indray ianao, tsy maintsy ateraka fandrony ianao, tsy maintsy ateraka andriamanitra ianao. Noho zany miantso atsika rehetra amin'ny androandroany ety mba tsy sy ny fanenenana de miantso aho amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny mampanompon'andriamanitra, tsy maintsy ateraka indray ianao, tsy maintsy ateraka fandrony ianao, tsy maintsy ateraka andriamanitra ianao vao mahazo mahita
na hoe vao mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra sy ny hoe vao mahazo ny fiainana mandrakizay ka ho ia hoe efa nateraka indray tokoa ve ianao zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao sa rehefa tena mandika fiainanao ianao de tsapanao fa tsy mbola nandalo zany fahaterana indray na fahaterana fandrony na fahateran'andriamanitra zany ianao zany hoe toerana misy anao de mbola tatahaka nikodemosy ihany nikodemosy mpanapaka teo am'josy mpampianatry ny israely mpitarika fivavahana fariseo ianao ndray a kristianina vavaka be mpandray fanasany tompo diakona lo olona zany hoe mitovitovy amin'ny nikodemosy any ve mifafantarana mombanao de zao mitebiko aminao tsy maintsy ateraky indray ianao tsy maintsy ateraka fandrony ianao tsy maintsy ateraka andriamanitra ianao no zany raiso ny tenin'andriamanitra de tsy izy akory zany fa jesosy kristy izy no tenin'andriamanitra tonga nofo raiso izy areo ka ny vavanao mihitsy no isokatra ka anome an jesosy ny ao anatinao ho toerana ho nenana ho toerana hipetrahana ary anao resa mandray an'io jesosy io dia tokony ho resy lahatra tokony ho babo tanteraka zato isan-jato fa jesosy no tompo jesosy no mpamojy jesosy no lalana afanao mahita sy miditra ao am'ilay fanjakan'andriamanitra na lay fiaina mandrakizay ka rehefa moso am'izay dikan'izay ianao de iasa le tenin'andriamanitra iasa ny fanan'andriamanitra anamboatra ny fiainanao ka nova ny fiainanao lay araky nofo ho araky ny fanahy ary anavao tanteraka ny mombanao rehetra mba hiavaka ianao le teo aloha fony anao mbola nateraka voalohany ihany sy anao ankehitriny zay fa nateraka indray ho manokana ijoroko vavolombelona aminareo ary tena resy lahatra fa tamin'ny andro voalohany nanolorako ny tenako an'andriamanitra nanolorako ny fiainako an jesosy de tena tsapako mihitsy mierino iteny io zay nanova ny fiainako tsaroko andro sabotsy ho andro io tam'izay tam'izany no nisy fanetanana hoe iza no anapa-kevitra ndray an jesosy iza no anapa-kevitra no tenao an jesosy iza no anapa-kevitra mpandrosan jesosy ao anatiny de tena resy lahatra tam'y foko rehetra ao tena babo tam'y foko manontolo ao ary zany no antony natokana nangatanana teo mason'olona rehetra tam'za fotoa zany fa tena ino an jesosy andray an jesosy ary anome toerana jesosy eo ny fiainako manontolo gaga riavanao gaga ao tamin'ny andro iny any tamin'ny andro iny any de niova taolo momba rehetra tena hoe no avosin'andriamanitra momba rehetra tsy nisy olona nananatra na hoe nanitsy hoe aza manao zao tsony ianao raha ohatra ka hivavaka aza mandeha amy lalany taky zao tsony anao raha ohatra ka lompan'andriamanitra tsisy ny teny an'zany fa ny zavatra tsapako fotsa de niova teo ny eo ny momba rehetra tsaroko tam'za fotoana zany voatoka tao an-trano ary ah de fa nivonoko ny radio efa potolo latsaka kely zay tonga de niova ny fiainako tonga tany ampianarana ny alatsinay de fa niova ny fietsiko niova ny fiteniko niova daholo ny momba rehetra gagagaga hatram'ireo mpiara-mianatra tamiko de rehefa diniko tam'izao vaninandro zao de hoe tam'izany zany no niasa ny tenin'andriamanitra niaraka tafanan'andriamanitra nanamboatray na mbola volay mba ho ateraky indray ho ateraka fandrony ho ateraka andriamanitra isorako an'andriamanitra ary maraka ankehitriny de mbola terizin'andriamanitra am'izany toerana hoe nateraky indray nateraka fandrony nateraka andriamanitra ny fiainako matono ny riky any ko de mbo ho tonga tahaka zany ianao zay mahita sy mandray ahy am'izao ry zao ary farany moramora kokoa ny anafana anareo zay manana olana anafana anareo zay matsapatena fa misy herina ozana mbola misy herina fanaratsy mamatra sy manaketra eo amy fiainanareo raha ohatra ka tena efa nateraka tokoa ianareo moramora kokoa no anafana anareo am'zany
ny fanahinao aza no nahafan'andriamanitra ka natokanao nateraky indray ahoana moa zany tsy hanafan'andriamanitra anao am'ireo olana na am'ireo herina oza sy herina fanaratsy zay namatitra sy nanagejanao ivavako anareo ao apetrao fonao tany anao meteza horesy latrany am'izay teny nambarako zay mba fanitenin'andriamanitra miasa mba fanifanan'andriamanitra miasa ivavako anareo ihany keo ao rehefa aveo mba hositran'andriamanitra ianao mba ho afan'andriamanitra am'izao olana sy zao zavatra ratsy etiny ozina sy ny fanaratsy zao aondre ny lohanao fa ivavakotsika ry tompoandriamanitra tsara indrindra tompon'izao rehetra izao misotranao ao fa afaka nitondra ny teninao tam'ty androandroany ity nanambara tamin'ny olona ny tena sitraponao de nyamonjenao ny fanahany de ny sitraponao de izy ateraky indray ateraka fandrona ateraka ao andriamanitra mino fa efa miasa ny tenao am'izao fotoa zao miaraka fanainao andriamanitra ao ka manova tanteraka ny fiainan'ny olona rehetra zay nahita sy nandre androany nanamboatra azy reo nanavao azy reo mba tena anana fiainan'ny olona nateraky indray tokoa izy zareo ary am'ty andrandroany ity andriamanitra ao mamindra fo amin'izy reo anao dia aseho iazy fitiavanao mba ho sitrany izy mba ho afaka amin'ny herin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy ary mba hivan'ny olana eo fiainana didina amin'ny anaran' jesosy ny herin'ny famatorana rehetra nety ny ozina sy ny etin'ny fanaratsy miala amin'ny anaran' jesosy kristy zany didina amin'ny anaran' jesosy ny herin'ny aretina rehetra hatrany tampidokatra any Alahady sitranina amin'ny anaran' jesosy ny marary didina amin'ny anaran' jesosy reo hery ratsy mpitondra olana mba hivan'ny olana eo fiainany androany de androany tonoko amin'ny anaran' jesosy zany rehetra hity zany ho tanteraka eo amin'ny fiainana ary sokafako androany ny lalam-pahasoavana ny lalam-pitahina ho an'ireo olona ireo misokatra androany zany ka dia ho toko anaty tokantranony ny fahasoavanao lehibe ry andriamanitra eo de raina sy ankalazaina ary nomemboninahitra mandrakizay ianao ry la izy atrray ko mandrakizay amin'ny anaran' jesosy no anaovana zany vavaka izany misotra tompo amen zay zany tompoko ny fotoanantsika tam'ty androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-piona sy ny veloma amin'ny herindray tompoko ao eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely